miarabanao amin'izao fotoana izao tafaraketonay tsika amin'ity fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao ty miomana iona amin'Andriamanitra ao fa efa akaiky Jesosy efa ho avy eny amin'ny rano lanitra Jesosy efa fotoana fohy sisa dia hitsoka ny trompetra ny anjely ary dia ho avy eny amin'ny rano lanitra Jesosy ary ny hoakarina hoy ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny fiangonana masina be voninahitra tsy misy fiketronana tsy misy petipetina tsy manatsiny izany ny fiangonana izay hoakarina ho isan'izany ve za ho isan'izany ve ianao zany fotoana fahatsika zany fotoana mbola hoe ny antony hoe mbola iarahantsika amin'izao izarana ny tenin'Andriamanitra anambarana aminao hoe ho avy Jesosy hiakatra ve ianao vonona no hoakarina ve ianao tempolo ny fanamasina hiakatra nambarantsika tamin'ny farany teo ny amin'ny hoe fiangonana ary dia mbola tohizantsika ihany zany fa mila fotoana maromaro maharitraritra mihitsy raha iresaka momba ny fiangonana sika ny amin'ny hoe sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiangonana tantarany fiangonana sy ny tian'Andriamanitra ho ataon'ny fiangonana fotoana maro no ilaina amin'izany fa amin'ity androany ity dia ny fanamasina hitarika anao fanamasina hitarika antsika hanokatra ny mason'ny fonao alalanao ny fahamarinana hatrany ny amin'ny hoe fiangonana jerentsika tamin'ny heriny hoe ny fiangonana dia Andriamanitra no nanorina azy tao amin'ny Jesosy Tompo tahaka ny hoe rehefa ny foronony Eva dia nitsofina fofinaina rehefa nalaina tao amin'ny Adama dia ny fofonina fofinaina dia velona izy ilay fiangonana tahaka izany koa ny fiangonana taty aoriana rehefa maty Jesosy ary nitsangana tamaty dia nanafatra tampianatra hoe aza mihetsiketsika ao Jerosalema ambatra mpanafina hery ianareo dia rehefa tonga ny fanamasina nanafy hery azy ary Jesosy rehefa nitsangana tamaty koa dia niteny hoe raiso ny fanahy rehefa niona tamin'ny mpianatra izy fiangonana zany dia feno ny fanamasina manana ny fanamasina fantaniana mipetraka avy hatrany raha milaza fiangonan'Andriamanitra ianao mitoetra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra manana ny fanamasina ve feno ny fanamasina ve fa iny tompo-kase iny no alalana hoe zanak'Andriamanitra ianao ary iny no anakarana anao isitomana anao hiara-hiakatra rehefa tonga any amin'ny rano lanitra Jesosy tsy ny asa fanompona natao no ahafahana hiara-hiakatra rehefa tonga Jesosy tsy ny asa zay rehetra hiezaka natao sy ny volana aloha sy ny asa zavatra maro natao no tonga anao hiakatra tsy niezako fa ny fanamasina ato anatiko vao hisy tompo-kase ny fanamasina ve ato anatiko ve ny fanamasina hiara-hiakatra amin'ny tompo ve zany so sanatria mbola misy fahotana ato anatiko tehiriziko fikiriko faratsiana falotona so dia mbola misy fitiavana an'izao tontolo zao ato anatiko fa hoy tenin'Andriamanitra hoe ny fitiavana an'izao tontolo zao dia fandrafinan'Andriamanitra ary raha mandrafy an'Andriamanitra sika dia olo vonin'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo zao dia fandrafinan'Andriamanitra aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eto amin'izao tontolo zao fa izany rehetrarehetra zany dia mandalo ary ho levona ary fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no azo ny famonjena fa tsy zay ty zao tontolo zao dia eo amin'ilay fiangonana zany tsika hoy izy ny tenin'Andriamanitra atao zao ato amin'ny Zakaria toko faha 9 ny andininy faha 12 dia hoy izy hoe dia izao no lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehova tompony maro indro lehilahy atao hoe rantsana ary hitsimoka eo am-pitoerany ihany izy sady anao ny tempolon'i Jehova rantsana hitsimoka eo am-pitoerany ihany izy ka anao ny tempolon'i Jehova faminanina ny amin'i Jesosy io tandindona ny amin'i Jesosy io rehefa maty Jesosy dia nanangana ny fiangonana dia izay ilay voalaza ato amin'ity Zakaria ity avy eo tsika rehefa mijery koa ato amin'ny filazantsara ny Jaona mahita koa tsika aho hoe niteny Jesosy hoe raha vao ty tempolo ity ozy izy fa hatsangako afaka atelona dia hoy ny Jiosy ny menimenina hoe 900 taona no nananganana ian'io ka ianao andrava an'io ary havita hanangana an'io afaka atelona dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny amin'ny tenany no nilazany an'izany mbola ento ny ilazana aminao hatrany fa ny fiangonana ny tempolon'Andriamanitra dia tsy ho trano arafitra sy ho hitarina sy hakana vola lava amin'ny fiangonana handaniana vola sy hatonga ny olona ory io no akarina fa izao tempolon'ny fanamasina toetra amin'ny fahamasinana toetra amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izay no atao hoe fiangonana inona no asa ataon'ny fiangonana ny asa ataon'ny fiangonana dia manao mpianatra ny firenena rehetra mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetrarehetra tsy misy akoatran'izay raha mijeryntsika atao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity ao amin'ny asan'ny apôstôly moa zany mijery an'izay dia tsy misy mihitsy tao ka niteny ry Petera na ry Paoly hoe andaontsika fa nangana trano be tsika dia anao tilikambo ngeza be tsika dia anao
anao loko tsara tarentsika dia ho amboarina ny lalana ho any amin'ny fiangonantsika, ho any amin'ny fiangonandrazatsika, ho any amin'ny fiangonantsika fa ny fiangonana dia Jesosy. Ary Petera, Paoly, Jakoba, ireo apôstôly ireo izay andriakiana ny fiangonana, izay nametrahan'ny tompo ny fiangonana hoe miorina eo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, dia tsy nisy mihitsy tato anao an'izany hoe anao trano zany. Ka ny olona amin'izao fotoana ao anatin'ny fahasahirana, ny olona amin'izao fotoana ao anatin'ny tsy fahampiana, fa mbola vesarantsika mpitondra fivavahana, vesarantsika milaza ho zanak'Andriamanitra ary miran'Andriamanitra, mbola ankaterena no angalantsika vola aminy hanao an'izao trano zao, hanitatra n'ity trano ity, hanao an'ity rehetrarehetra ity. Ny fiangonana ato amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy maiky ary tsy asany andreketan'ny fiangonana zany hoe fanaovana trano zany, zany hoe fanitarana zany, zany hoe fanaovana asa hanaovana trano zany, hoe hanaovana fiangonana. Dia manao dinika maro, manao valopy maro, manao rakitra maro, manao an'izany hoe fety maro zany azona vola, fa tsy zany zavatry ny tany zany, ary tsy zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Raintsika zao ohatra hoe ilay tantaran'ny Maria sy Marta ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny filazantsara. Rehefa niantrano tao amin'ny Marta Jesosy, dia i Maria teo an-tongotra Jesosy sy Maria, teo izy dia nieno an' Jesosy. Tetsy ankilany i Marta tany, nanao asa tany ambadika tany, nikononkonona tany, fa tsy teo amin'ny Jesosy. Dia ny farany dia ozy Maria hoe, ozy Marta hoe Jesosy tsy mampaninona anao ve zao ataony Maria zao? Izaho sahirana manao asa ity, manao zavatra maro, fa tsy jereny Maria fa izy eo aminao ihany. Dia tsarovo tsara ny teny nambaran'i Jesosy tamin'izay: Marta ry Marta, maro ahina sy be rehana loatra ianao, maro ahina sy be rehana loatra ianao, zavatra ray lono tokony ho atao. Dia nataony Maria zany, izy no safidy ny antsaratsara izay tsy esorina aminy. Amin'izao fotoana ny milaza fa zanak'Andriamanitra, ny fiangonan'Andriamanitra, dia lasa maro ahina sy be rehana loatra. Zavatra ara-materialy foana no mamaky atsika, hanao ezaka fantarana, hanao fifidianana entana, hanao an'izao asa rehetrarehetra zao, nefa Andriamanitra tsy mitaky an'izany. Lasa mavesatra ny olona, lasa voagejany zioga ny olona, voagejany fomba ny olombelona ny olona, lasa voagejany lalàny olombelona ny olona, ary matahotra izy hoe raha tsy manao an'io dia bedin'Andriamanitra, matahotra izy hoe raha tsy manao an'io dia voasazy ary tsy tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Fa mbarako aminao, hitsana ny maso, hitsana ny kirana ny masonao, hiala zay mangeza aminao androany, fa ny tompo tsy mitarika anao amin'ny fanaovana trano sy ny fanitarana sy ny fanaovana asa. Ianao ny tempolo ny fanamasina, izao ny tempolon'Andriamanitra, izao ny fiangonana ho akarin'Andriamanitra, fa tsy zany asa sy zavatra maro mivily aten'Andriamanitra. Andriamanitra tsy naniraka anao an'izany, tsy naniraka anao an'izany Andriamanitra. Amin'izao nefa ny olona dia vesarana amin'izany, adidy sy vola maro isan-karazany zany, ary takina mihitsy, ary raha tsy mandoa dia misy fepetra raisina aminy, misy ohatran'ny karazana fanasaziana ho raisina aminy, fa tsy zany ny tenin'Andriamanitra. Mila miverina ato amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, izay milaza mpitondra fivavahana, mpitondra olona milaza ho zanak'Andriamanitra, fa tsy zany. Fa ny zavatra takina dia tsika tsirairay avy miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faratsiana, mibebaka, manaiky an' Jesosy, mandeha amin'ny fahafenony ny fanamasina. Fiangonana be voninahitra ny tamin'izany fotoana, ary mila fiangonana be voninahitra. Fiangonana be voninahitra tiako tenenina io, tsy hoe fiangonana be vola ka mirizarija amin'ny resaka trano sy rafitra sy materialy be eto tany, tsy zany, fa fiangonana be voninahitra mandresy ny fahotana, mandresy an'ity nofo ity, mandresy ny fahazaran-dratsy, mandresy ny filany nofo. Fiangonana mandeha amin'ny fahamasinana, mandeha amin'ny fahamarinana. Dia izay ny any Marta sy Maria, karazana fiangonana amin'izao fotoana io. Fiangonana amin'izao fotoana variana amin'ny asan'ny tany. Ny olona ao anaty fahotana tsy hanaritsika, ny olona ao anatin'ny fisakaizana amin'izao tontolo izao tsy tenentsika, fa ny vola ihany no mamaky atsika, vola ihany no alaitsika. Tsy zany nge ny takian'Andriamanitra. Ny olona ao anatin'ny firaisana tsy kombakomba amin'izao tontolo izao, sy ao anatin'ny tsy fahamarinana, tsy hanaritsika, fa vola no mamaky atsika, asa no ataotsika, fakana any am-paosiny olona ny alaitsika, sy ny fitaovan'ny olona no alaitsika. Tsy zany ny takian' Jesosy. Lasa mpandrobotsika amin'izany, lasa manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika amin'izany, ary zany le asa atao. Ary zay natonga amin'ny Marta avy eo le niteny tamin'ny Maria hoe
tsy manahirana tsy mampaninanao ve mari mijanona fotsiny tsy manampy ah am'ty asa ty firifiritsika mitady ampina mitady hoe anaovana an'ity asan'andriamanitra ty anaovana an'ity fantarana an'ity trano ty e tsy zany eneny maika tsy zany ny zava-dehibe naiza angonandrona telo amin'ny anarako de eo afovoany a na eny amin'ny tendrombohatra ianao mivavaka jesosy teny tendrombohatra izy nivavaka niaraka tamin'ny mpianatra sy ny vahoaka maro jesosy teny amoron-dalana teny amoron-drano jesosy nivavaka ny tory ny laza ny famonjena ary jesosy ary nanomeny mofo nameny azan-drano avy eo ozy ny mpianatra hoe alefaso reo mody fa tsisy azo atao am'ireo be da be koa ny mpanompon'andriamanitra am'izao fotoana tsy mikarakara ny olona fa maka volan'olona maka fananan'olona tsy mety zany ry havana tsy araka ny tenin'andriamanitra zany tsy voalaza ato mihitsy zany farany olona kivy tsy hitanao tsony izy ny famonjena tsy ananany very izy ary tsy teherika fiangonana ntsony izy avy eo tsy teherika fivavahana ntsony izy avy eo fa rehefa fivavahana ozy de vola ndray zay rehefa fivavahana ozy de adidy ndray zay rehefa fivavahana ozy de valopy ndray zay aiza hiditra ampiangonana ianao de ho amarotana programa anaovanao fotoana hoe fotoam-pivavahana fa ty fa zay fonao aiza atao amin'ny tenin'andriamanitra ny misy an'izany maika mihitsysika amin'ny lahatra de mametraka an'lay programa amin'ny sobika kely a de sobika kely akiray nakana vola hivavaka ve za de ampandoavina vola anao hira sy amaky hira sy amaky teny tsy ao amin'ny tenin'andriamanitra zany fa mila ravana raha mbola manao an'izany sika misy olona mivavaka manao asan'andriamanitra hoe hivavaka any am'trano fivavahana alohan'ny hidirana le olona de fa ambesanao eo ampidirana de hoe ty mba amidy kely ty tenin'andriamanitra ty ao fa zay fo sady enjehana any le olona tonga de apetaka le tenin'andriamanitra aiza atao amin'ny tenin'andriamanitra ny misy an'izany mila miveriny fa ao anaty simplicité de l'évangile ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny fahatsorana tsisy lasa fitiavam-bola lasa commerce ary nidiran'ny satana mihitsy ny fiangonana am'izao fotoana am'ty commerce ty raha mamaky ianao a Isaia 4:10 satana nanao an'io resaka commerce io tany an-danitra ary naonga an'andriamanitra izy lasa resaka commerce ny fivavahana lasa resaka vola ny fivavahana lasa resaka manao resaka budget zavatra amina miliara ny fivavahana ny fiangonana Jesosy ara-iakatra tsy resaka vola tsy resaka fanorenana trano tsy resaka fananam-bola salambozany mety mafimafy zany teny zany fa zany ny fahamarinana ary tsy mitsara zany fa milaza ny fahamarinana aminao tsy zany mamaika atsika tsy resaka vola zany be da be raha tena mandinika ny tenin'andriamanitra tsika ary raha mahalala ny fahamarinana ho avelatsika any daholo reo asa sy resaka budget sy ezaka anaovana zao hakana vola maro reo tsy ilainy Jesosy akory zany fa ny ilainy Jesosy ianao mivavaka aminy ohatrany natao Maria natao Maria nge zany de ho atongotry Jesosy izy de ienao an Jesosy izy de zay fotsiny tsisy zavatra afaka ohatr'izay fa itsika mitady ezaka hanao hoe mba tian'andriamanitra am'izay hanao an'izao mba hafinaritra an'andriamanitra tsy mitady an'izany fa am'izao fotoana tena hifananana ary enjehana mihitsy zavatra mijoalajoala de hoe fiangonan'andriamanitra tsy iny ny fiangonana irodana misy hororon-tany iny kely ray mandeha iny de mirodana potika tsisy ilan'andriamanitra ary ho leviny ny afo zao tany sy zavatra rehetrarehetra zao ka inona no hanorenana an'izany tsy tanjo ny fiangonana zany tsy antso n'andriamanitra ho amin'ny fiangonana zany fa ny antso amin'ny fiangonana de zao ozy Jakoba hoe mamanga ny kamboty sy ny mpitondra tena zany no atao firifiry ny olona kamboty mpitondra tena tsy manam-bola tsy manan-kanina ny budget fiangonana angamba tsy haiko ampahany kely am'izay fotsiny no atao an'ny mahatra sy ny mpitondra tena sy ny tsy manana fa ny akamaroany de zavatra ny tany mora levina daholo ny mpitondra fivavahana antso atsika ty ivereno ny tenin'andriamanitra ivereno zany hoe fiangonana zany fa tsy resaka rabola ny fiangonana tsy fakana vola manolona ny fiangonana fa fitoriana ny fibebahana miaina amin'ny fahamasinana mijery ianao amin'ny asan'ny apôstôly de ony ao amin'ny asan'ny apôstôly ao toko faharoa hoe rehefa teraka ny fiangonana araika le lazaiko tany am-piandohana de ony voalaza hoe izy ireo de naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly tamin'ny famakina mofo tamin'ny fiombonana ary ny fivavahana izany ny irafetan'ny fiangonana izany ny toeran'ny fiangonana naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly tamin'ny fiombonana famakina mofo ary ny fivavahana izany no naharetany sika am'izao fotoana ohatrany tsy maharitra am'izany fa tsika ohatrany maharitra amin'ny fakana vola maharitra amin'ny fanaovana fantarana maharitra amin'ny fanaovana didy maro isan-karazany amin'ny vola tsy zany ny tenin'andriamanitra zany ny tenin'andriamanitra ary mila harodana zany mila ravana zany fa tsy zany ny tenin'andriamanitra tsy maintsy milaza zay zavatra tsy mety sika androdanana zany andravana an'izany mba hatonga ampitoerana ny fahamarinana
hoy Andriamanitra tamin'ny Isaia hoe izao ny fiantsonao fa aza atao malemy ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany. Izany zavatra tenenin'Andriamanitra, ambara zay tsy mety. Misy matsy miteny hoe aloha zay zavatra tsara ataon'Andriamanitra ihany no lazainy fa tsy miteniteny zavatra ratsy na hoe tsara olona, tsy fitsarana olona zao fa filazana ny fahamarinana. Jesosy rehefa tonga tao an-tempoly ka nivarotra tao ny olona nanao commerce dia niravaravany Jesosy ny tao, nanao karavasy izy dia niravany tao mpivarotra voromailala, mpanakaly vola, zany rehetrarehetra zany ravany Jesosy. Dikan'izay dia zao rehefa misy tsy mety dia mila tenenina, mila hitsy, mila ravana. Ary zay nanirahan'Andriamanitra ny Jeremia koa hoe za maniraka anao androdana, andrava, hamongotra dia amboly. Zay koa no anirahany tompo ahako amin'izao fotoana hoe handrodana zay tsy ankasitrahan'Andriamanitra, tsy maintsy lazaina zay tsy mety ary tsy maintsy hoesorina zay tsy mety ary ambolena ny tenin'Andriamanitra marina. Mbarako aminao fa zany ny fiangonana. Fiangonana dia mitoetra ho amin'ny fahatahoran'Andriamanitra, mitoetra amin'ny fahamasinana. Tany am-piangonana zao, any fiangonanao zao, oviana ny tenenina taminao farany zany hoe fahamasinana zany. Oviana ny nambara taminao farany zany hoe matahoran'Andriamanitra mankalany fahotana. Oviana ny nambara taminao farany zany hoe herin'ny azo fijaliana, manafaka amin'ny fahotana, manafaka amin'ny fahazaran-dratsy zany. Oviana ny nambara taminao farany zany hoe miomana fa ho avy Jesosy. Oviana nisy izay toriteny izay farany tao amin'ny fiangonanao, tao amin'ny trano fivavahanao. Fa izany ny tenenin'Andriamanitra nefa mila ambara fa avilitsika, avilin'ny Satana, ampiasain'ny Satana ny akamaroan'ny olona dia lasa manao fampianaran-diso sy fomba maro zavatry ny tany, tsy mitarika olona amin'ny fibebahana, amin'ny fatahoran'Andriamanitra. Tsy mandresy fahotana. Araka ilay efa teneniko foana hoe tonga ao ianao be olana ianao hiditra ao amin'ny fiangonana, mivoaka ao amin'ny fiangonana ianao mbola niampo indray ilay olanao. Satria efa tsy haiko valopotelo ngamba nyraisinao anaovana fanitarana sy anaovana asa ny fiangonana. Fa tsy nambara taminao tao ny fahamarinana hoe Jesosy manome fitsaharana, Jesosy manala anao amin'ny fahotana, Jesosy manala anao amin'ny fahazaran-dratsy, Jesosy manasitrana anao, Jesosy mitondra anao amin'ny fiainana feno fiadanana sy fahasambarana, Jesosy manome anao fiainana mandrakizay. Tsy dia nambara taminao zany, toriteny eo fiafakadiny eo ary toriteny amboamboarina. Raha vao miteny fibebahana, raha vao miteny resaka fahotana, raha vao miteny resaka fahamasinana dia avela fa tsy mety. Ambarako aminao ry havana, fitiavana ny ilazananao amin'izany, fitiavana ny ilazananao amin'izany mba hatonga anao ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ho diso lalana ianao, tsy diso hevitra ianao, tsy diso fomba fijery ianao, tsy ho diso fomba fanao ianao amin'ny fiangonana. Fa tsy zany ny fiangonana, tsy maiky amin'ny zavatra ny tany sy ny fanitarana zany. Fa mba ho tahaka ny marina ianao le ho atongotra Jesosy isan'andro, mivavaka, mandray tenin'Andriamanitra, miaina ao amin'ny fahafenoan'ny fanamasina, miaina amin'ny fatahoran'Andriamanitra, mikarakara ny kamboty, mikarakara ny zenona, mikarakara n'izay mpitondra tena, mikarakara n'izay mahatra manodidina anao eo. Zany ny takian'Andriamanitra. Aoka hisaintsaintsika, aoka hieritreritsika fa ny fanomponan'Andriamanitra dia izay hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra dia fiangonana katsaka ny haren'ny lanitra, fiangonana handeha araka ny fahamasinana, fiangonana feno ny fanahy, mitarika ny olona amin'ny fibebahana, mitarika ny olona amin'ny fatahoran'Andriamanitra, mitarika ny olona amin'ny fandresena ny ota, fandresena ny nofo, fandresena ny filana. Zany ny fiangonana. Rehefa hitantsika izany ao amin'ny asan'ny apôstôly sy ny epistily maro, mbarako anao fa zany lazainy, zany ny mason'ny apôstôly sy ny ato amin'ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra. Satria tsika dia hozy fiangonana miorina eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly, miorina fanorenan'ny apôstôly ary naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly. Fampianaran'ny apôstôly zany ambarako anao zany ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Tsisy resa-bola sy resaka asan'ny tany fa fitarihana ho amin'ny fahamasinana. Kasika anao ny fanamasina, kasika anao ny fanamasina. Tena ho afonao zay fombafomba mpivavahana sy zay fahazarana sy resaka fandaniam-poana tsy mitondra ao amin'ny fiainana. Mandany vola amin'izay tsy hanina hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny zavatra iray aloha no atao dia ny eo atongotra Jesosy, miainao an'i Jesosy, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Saorana ny tompo zany teny zany ary ho mpanompo ho ankasitrahana ane ianao hiala amin'izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra, hanao ny sitrapon'Andriamanitra mba ho le fiangonana ianao, fiangonana masina, tsy misy petipetina, tsy misy fiketronana, fiangonana be voninahitra, hiara-hiakatra amin'ny fiangonana rehetra, hiara-hiakatra amin'ny ratsan'ny fiangonana rehetrarehetra rehefa tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy hakanao. Amen.